Ho fanohizana ny asa fanasoavana ny mpiarabelona izay tanterahany Rufin Ramaherson. Rufin Ramaherson azafady fony fahavelony dia niroso tamin'ny fizarana fanomezana ho an'ireo zokiolona avy eo anivon'ny fokontany Ankadivory talata maty ny taranany. Rafaka Andriamanala eo amin'ny sariny mamy Rasamuely. Zokiolona manodidina ny 80 eo avy eo anivon'ny fokontany Ankadivory talata maty no nitolorana fanomezana toy ny vary, paty, labozia, savony ary labozia avy amin'ny taranaky tompokila Rufin Ramaherson izay isany nalaza tamin'ny fanaovana asa fanasoavana ho an'ny mpiarabelona fony fahavelony. Tsy avabela tamin'izany asa fanasoavana izany ireo zokiolona teto anivon'ny fokontany Ankadivory talata maty izay tsaroany ny tompokila hatrany isaky ny fety. Nisafidiny anohy ny asa fanasoavana nataony ray niaraka izany ireo taranany izay notarihan'ny vadiny Ramatoa Body Ramarokoto Rafaravololona sy ny zanany Ramaherson Lina sy Ramaherson Vanday. Noho ny fomba fampiasana efa mpanao an'izy ity hatramin'izay isa-taona mba tonga zokiolona eto an-tanàna rehefa dia tohizina taranany rehetra hitanareo tsany ny asa tsara isaka izay taranany anohy ny asa vitany hoe tsara hatramin'izay. Misaotra betsaka an'ireo olona malala-tanana izany nanampy anay amin'izao fizarana izao. Nankasitraka izao fetsika feno fitiavana amin'ny mpiarabelona izao moa ny solotenan'ireo zokiolona izay nitondra teny firarointsoa ihany koa ho an'ity taona vaovao ity. Ankoatra ny zokiolona dia mahazo ny anjarany ihany koa ireo ankizy isaky ny fety nasionaly isaky ny 20 Jiona.